tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpianatra isany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompony tenako. Fifaliana ho ahy hatrany miaraka amintsika, irahantsika manohy ny fiarahamandinika ny soratra masina. Anio dia nampitondraina izao lohateny izao indray ny dindinitsika: avy aiza ny fitandremana ny alahady ho solon'ny sabata. Averiko indray mandeha: avy aiza ny fitandremana ny alahady ho solon'ny sabata. Mino fahalianantsika rehetra ny ahafantatra an'izany, koa andeha apetratsika ampelantan'Andriamanitra izao dindinika izao, mba ho ny fanan'Andriamanitra mihitsy no hanokatra ny fosiny saintsika, ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra rehibe fitiavanao, raha mbola nomenao indray izao tompontsoa izao dia ny ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Enganeanao aniraka ny fananao masina, hanokatra ny fonay rehetra, hanomana ny fonay mba handray ny fitahiana avy amin'izao dindinika ara-tsoratra masina izao. Dia mitahia ny mpiaino tsirairay, mamindrafo ary mamela ny elokay, satria tonoina amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny ry ava-malalisa ny mahaliana tokoa ny hoe avy aiza ny fitandremana ny alahady ho solon'ny sabata. Efa ny rahantsika nahita tamin'ny lasa ny hoe ny sabata dia tsy ny jiosy ny tompony na antokom-pinoana anankiray izay mitandrina izany, fa ny sabata dia sabatan'i Jehova. Ary io sabata io dia sabotsy. Ny fototenin'ny teny hoe sabata sy ny hoe sabotsy dia anankiray ihany, ilay teny hebreo hoe yasava, izay midika hoe fitsaharana. Dia tompontsoa amin'ny vahoaka malagasy izany mahafantatra hoe ny sabatany ka tsy inona fa ny sabotsy. Ilay sabata andro fahafito dia ny sabotsy izany. Andeha ovakitsika ny andininy fototra izay iorenan'ny dindinitsika androany indray, izay voalaza ao amin'ny Matthieu 5:1-8 izay ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nisy fariseo sy mpanorandalàna nankeo amin'i Jesosy ka niteny hoe: nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotra ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy ireo rehefa hihinan-kanina? Ary izy namalika nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa niteny hoe: manajany rainao sy ny renao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia hovonoina ho faty. Fa hoy ianareo, efa nateriko ho fanatitra ho an'Andriamanitra izay fanampiana rehetra tokony ho anao avy amiko, dia tsy mila manaja ny rainy sy ny reniny intsony izy. Ry ava-malalisa ny tsotra sy mazava izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy ankasitran'Andriamanitra raha didin'olombelona na fampianaran'olombelona na lovantsofina no hanolontsika ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Zava-dehibe nisy zavatra nambara teo fa hoy ny teny hoe fa Andriamanitra dia tsy mankasitraka mihitsy raha mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra avy amin'ny razana na avy amin'ny olona anankiray na avy amin'ny antokom-pinoana anankiray, mba hanolona
ny fahamarinana voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo mpanavao fivavahana toa André Luther sy Calvin dia rarana tarigetra ambony tokoa raha nanindraindra ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra izy dia misy teny anankiray nataony hoe sola scriptura, izany hoe ny baiboly ihany, ny tenin'Andriamanitra ihany no loharano fototry ny finoana sy ny fivavahana kristianina. Ny antokom-pivavahana protestant dia mahafantatra tsara ny hasarobidin'izany hoe sola scriptura, tsy misy afa-tsy ny baiboly, hoy Luther sy Calvin, no tokony ho fototra iorenany finoana sy ny fampianarana izay torin'ny kristianina. Izany ry mpiaino manalisany dia midika fa ny zavatra miorina ao anaty tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, voambarana soratra masina ihany no tokony hanorenantsika ny finoantsika. Inona nefa ny zavatra misy rehefa mandinika ny tantara, indrindra fa ny tantaran'ny kristianina isika, dia mahita fa nisy fiandohana ny nahatonga ny fivavahana kristianina ho nitandrina ny andro alahady. Rehefa nanoratra ny Monseigneur Juvelet, Monseigneur katolika zany izy io, voarakitra ao amin'ny fivoasana katesizy natota tao amin'ny imprimerie katolika teny an-tanimena, dia nanoratra io Monseigneur Juvelet io, nanao izao teny zao izy hoe teny sasansasany tokony atao amin'ny protestanta ity. Mazava ao amin'ny soratra masina ny didin'Andriamanitra hoe mankamasina ny andro sabata, sabotsy. Sabotsy hatrany ny hatrany no andro ny tompo tamin'ny testamenta taloha, sabotsy koa tamin'ny testamenta vaovao fo ny fahavelon'i Jesosy Kristy, ary na dia ankehitriny aza mbola sabotsy ny tanany jody ho andro fivavahana hatramin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany eo amin'ny baiboly manontolo, dia tsy misy milaza fa tsy maintsy ho amasinina ho solon'ny sabotsy ny alahady. Koa inona sa iza no niavian'izany raha tsy ny Eglizy katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izahay, sola scriptura, hoy Luther sy Calvin sy ny namany. Raha izany nahoana izy manohitra isana alahady ny baiboly izay mandidy hanamasinana ny sabata? Nahoana no manaiky ny Eglizy katolika izy izay mandidy ny alahady? Raha tsy hamasinina ny sabotsy dia tena voatsipaka mihitsy ny soratra masina, raha hankamasinina kosa ny alahady dia keny tokoa ny Eglizy araka ny fanaon'ny katolika. Ao amin'ny tantara fon'ny Eglizy katolika koa ny pejy 720 no misy an'izany tantara voasoratra izany. Rehefa mandinika nyity fivoarany fivavahana kristianina ity sika ny mpiaino malalisany, dia mahita mihitsy fa ny fiangonana kristianina izay nisy tany am-piantohana dia ny mpitarika ny fiangonana tamin'ny zany fotoana zany, rehefa tsy teo intsony ireo apôstôly, dia voarakitry ny tantara fa izany Ignace avy any Antiokia izany no nandefa message na mandefa hafatra ho an'ny mpino rehetra manerana ny Asia Mineura tamin'izany fotoana zany hoe ity fivavahana ity dia tokony ho fivavahana manerana an'izao tontolo izao. Dia tamin'ny taona 7 amby zato na hoe 107 tao aorianan'i Jesosy Kristy dia nanoratra io Ignace avy any Antiokia io, ary hatreo no nanomezana ny anaran'ny fivavahana kristianina hoe katolika, na hoe fiangonana katolika, na hoe fivavahana katolika, izay nidika an'ilay izy dia hoe maneran-tany. Tsara dia tsara zany tarigetra napetraka ireo mpitary-pivavahana tamin'izany fotoana zany, ny hoe ity fivavahana kristianina ity dia tokony ho torena manerana an'izao tontolo izao.
tamin'io taona 7 amby zato io zany no nanoratany Ignace avy any Antiokia zay mpitarika ny fiangonana kristiana tamin'izany fotoana zany nanomezana ny anarana ny fiangonana kristiana hoe katolika. Rehefa jerena ihany koa ny tantara, rehefa nandeha ny fotoana ka nihitatra ny fiangonana kristiana na ny fivavahana katolika zany, dia tsy adino fa ny fanjakana romanina no nifehy an'izao rehetra zao tamin'izany fotoana zany. Ny tantara dia milaza fa ny fivavahana tamin'ny Andriamanitra masoandro na antsoina hoe Saul no nalaza teo amin'ny fanjakana romanina fa izay. Ireo izay nivavaka tamin'ny masoandro dia nantsoina hoe Heliolatra. Helios moa dikany hoe masoandro amin'ny teny Grika. Dia ireo rehetra izay nivavaka tamin'io Andriamanitra masoandro io zany dia nantsoina hoe Heliolatra. Ary raha ny fanindra andalana tamin'ny fivavahana kristiana ny fivavahana tamin'ny Andriamanitra masoandro teo amin'ny romanina dia nahagaga sy nahatalanjona fa ny empereur romanina i Flavius Constantinus voalohany, na izay nantsoina hoe koa Constantin le Grand, na hoe ny empereur Constantin zany, dia niova ho kristianina. Io empereur Constantin io izay nanapaka tamin'ny taona 900 taorina ny Kristy ka hatramin'ny 737 dia izy no empereur voalohany, empereur romanina, niova foka nandray ny fivavahana kristianina. Natao batisa tamin'ny taona 270 izy. Ary araka ny voalazan'ny tantara, ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana zany, izay ny Papa Silvestre voalohany, izay nitondra ny fiangonana kristiana katolika tamin'ny taona 470 ka hatramin'ny 537 no nanao batisa an'io empereur Constantin io. Rehefa nandeha ny fotoana tamin'ny taona 7 volana marsa 7 marsa 7 ny empereur Constantin sy ny Papa Silvestre voalohany dia namoaka décret mba hanaovana ny andro alahady ho andro masina, andro fitsaharana, ho solon'ny sabata. Ary tamin'izay fotoana zany dia nomena lalana ihany ny mpamboly sy ny mpiompy mba ho afaka miasa amin'io andro alahady io. Ny concile ny komity ny ekumenika voalohany tamin'ny 325 taorinan'i Kristy tany Nice no nametrahana ireo fotom-pinoana kristianina voalohany. Eto zany dia ny kristianina nitondra ny anarana moa zany dia ny katolika, mbola tsy nisy protestanta tamin'izany fotoana zany, fa ny katolika no antoko-pivavahana izay nitondra n'izany anarana zany, ilay antoko-pivavahana kristianina izany. Ary tsy adinontsika ilay voalaza teo hoe tamin'ny 7 marsa taona 270 taorinan'i Kristy, ny empereur Constantin sy ny Papa Silvestre no namoaka ho lalana ny fitandremana ny andro alahady. Ny tantara no milaza an'izany. Ary ny concile ny Laodicée tamin'ny taona 490 taorinan'i Kristy aza dia mbola nanamafy ny fanajana sy ny fanamasinana ho andro ny tompo, ny andro alahady. Eto zany ry mpiaino malalisany dia tsy mbola misy teny ao amin'ny soratra masina izay milaza mihitsy hoe dia nafindra ho solon'ny sabata ny andro alahady, fa ireto mpitarika ny fiangonana tamin'izany dia tsy maintsy nijery zay toko sy andiny amin'ny soratra masina manamafy ary azo anamafisana izany fitandremana ny andro alahady zany. Andeha ho jerentsika avy ireo toko sy andininy
izay manamafy noraisina hanamafisana ny fankamasinana ny andro alahady. Voalohany tamin'izy ireny dia lay nitsangana ny tompo tamin'ny maty, izay heverina fa fiatombohan'ny fiainana vaovao sy fiandohana vaovao ny fiainana kristianina. Ary io fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty io dia nyheverina fa hoe eo zany ny kristianina dia handray fiainam-baovao tahaka ny Jesosy Kristy izay nanomboka fiainana vaovao amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy nitsangana tamin'ny maty. Voalaza ao amin'ny Mateo 7:20 sy ny 1 zany, na Marka 9:12 sy ny 7, Lioka 4:20 ka ny 1, Jaona 2:20 izay mitantara ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Anteky hamaky anankiray amin'izy ireny isika, izay hita ao amin'ny Mateo 7:20, 1:2, 5, izay ny dikateny dième no ampiasaintsika na le hoe dikateny iombonana eto Madagasikara. Andeo vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary tao aorian'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa nizaha ny fasana i Maria ilay avy any Magdala sy Maria anankiray hafa, ary in'izay nisy horohorontany mahery vaika fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy any an-danitra tonga nanakodiany vato ilay hidim-pasana ary nipetraka teo amboniny. Nilaza tamin'ireo ilay anjely nanao hoe raha Jesosy Kristy no tadiavinareo, tsy ato izy fa efa nitsangana. Teo zany ry mpiaino malalisany ilay anjely izay niran'Andriamanitra mba hilaza amin'ireto mpianatra izay tonga nijery ny fasan'i Jesosy ireto, dia nilaza mazava hoe tsy ato tsony Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Tokony nilaza ilay anjely teto fa hoe manomboko izao dia ity andro alahady nitsangana ny tompo tamin'ny maty ity no andro masina ivavahanareo. Kanefa dia tsy nisy fanambarana ny amin'izay. Tandremana ihany koa ny andro alahady satria teo ny tompo no niseho tamin'ny mpianatra. Raha tafavory tao amin'ny efitrano ambony izy ireo dia niseho Jesosy ary niteny tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Izao ny voambara ao amin'ny Jaona 2:20 ka ny 7 hoe ny andro alahady dia nandena maraina be mbola maizimaizina i Maria Magdalena hakany amin'ny fasana ka nahita ny vato efa voaesitra lavitra ny fasana. Ery amin'ny 7 ny arivan'io alahady io ihany dia vory tao amin'ny trano iray ny mpianatra, ary noho izy ireo natahotra ny manam-pahefana jiosy dia voahidy avokoa ny varavarana. Kanefa tonga i Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao hoe ho aminareo ny fiadanana. Eto zany ry mpiaino malalisany dia mazava mihitsy fa tonga teo Jesosy rehefa nitsangana tamin'iny andro voalohany iny dia nilaza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana ho anareo, fa tsy nilaza tamin'ny fomba mazava izy nanao hoe eny ary ka dia ity andro voalohany amin'ny herinandro izay nitsanganako ity dia hosolon'ny sabata sabotsy izay efa notandremanareo teo aloha. Tsy nisy fanambarana mihitsy nataon'i Jesosy hatreto. Antony fahatelo ihany koa izay anohanana ny fankamasinana ny andro alahady dia ilay fivoriana ny arahan'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana. Raha nitory-teny izy indray sabotsy hariva mandra-pahatonga ny alahady maraina, dia izao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:17 hoe tafavory izahay rehetra ny asabotsy maty masoandro hiara-mihinana ny sakafo iombonana, nefa dia hatramin'ny maraina no nitoizan'izany fampianarana nataon'ny apôstôly Paoly izany. Mahazava ny fanambarana eto fa hoe ny alahady hatramin'ny alahady maraina zany, kanefa dia tsy nisy fanambarana mihitsy
nataon'ny apôstôly Paoly teo hoe ka dia ity alahady zay nivoritsika ity a nanaovantsika n'izao fiaraha-mivavaka zao no solony sabata. Antony faefatra koa dia hoe ny apôstôly Paoly dia nanentana ny fiangonana mba hisy famorim-bola atao isaky ny alahady. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:1 sy ny 2 hoy zao toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana tany Galatia. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, zany hoe ny alahady zany, dia samy manokana tahiry any an-tranony avy araka izay azony atao fanomezana mba tsy ho amin'ny fahatongavako vao hatao ny fanangonana izany. Izany no voalaza ao amin'ilay Baiboly diema zany, somary miova kely ny fomba firafitra ny fehezanteny mihoatra amin'ilay Baiboly protestanta taloha, fa mazava ny tiana olazaina eto hoe rehefa tonga zany ny alahady ozy ny apôstôly Paoly dia samy manangona vola any an-tranony avy ianareo mba hatao fanomezana, hatao fanampiana ireo olona masina. Teo koa dia tsy nisy fanambarana mazava mihitsy ny laza hoe io alahady zay hamorim-bola io dia io ny solon'ny sabata. Tsy nisy fanambarana mazava, fa ny antony izay nahatonga ny alahady ho solon'ny sabata dia didin'olombelona, didy navoaka ny Constantin miaraka amin'ny Papa Sylvestre mba ho iondray no andro ho solon'ny sabata, ho amasinina ho andro ny Tompo. Ary rehefa dinihana ry mpiaino malalisany dia mampieritreritra ny zava-misy rehefa mandinika an'ireto antoko-pivavahana anankitelo, dia ny judaisme, zany hoe ny jiosy zany, ny slamo na ny musulman, ny kristianisme na ny kristianina, dia mivavaka amin'ny Andriamanitra anankiray zay mpahary zao rehetra zao, ary nantsoina hoe religion abrahamika ireo fivavahana telo ireo, zany hoe ny judaisme, ny islamisme ary ny kristianisme. Rehefa tena jerena dia fototra iray ihany zao satria samy mino an'ilay Andriamanitra mpahary zao rehetra zao, ary Abrahama zay rain'ny mpino no inony izy rehetra ireo fa lay loharanony mpirany Jesosy Kristy izay mpamonjy izao rehetra izao. Dia mampieritreritra ry mpiaino malalisany fa ny Koran, zany hoe ilay Baiboly Slamo zany, ao amin'ny Koran Nisa 4:7-7, dia misy fanambarana mazava mihitsy milaza hoe fa voaozina izay tsy mitandrina ny sabata, fa ny fanapa-kevitra alahady dia tsy maintsy tanterahana. Ao amin'ny Koran 2:2 koa ka 9:7 dia milaza mazava hoe koa tsy maintsy hivavahana amin'ny andro joma moa izy amin'ny fomba filazana azy. Dia hoe ahoana azy zany? Rehefa jerena ny tantara dia tamin'ny fotoana izay nahatongavan'ny profeta Mahometa tany Medina ny taona 1200 taorianan'i Kristy, dia namoaka lalàna sy fitsipika izy fa hialana ny fanompoana ny an'Andriamanitra amin'ny andro sabata mba tsy hitovizana amin'ny jiosy, dia nifidy ny andro zoma ny Islamo mba ho andro masina hanompoana an'Andriamanitra. Satria ny antony dia hoe ny zoma no fotoana nanamboaran'Andriamanitra any Adama sy Eva, ny zoma no fotoana namelan'Andriamanitra eloka ny Adama sy Adama sy Eva noho ny fahotana izay nataon'izy ireo, ary io no namonjen'Andriamanitra azy. Dia anisan'ny antony
hivavahana amin'ny andro zoma satria hoe andro ny famelan-keloka, andro ny fitahiana, andro zay namoronana an'ilay taranak'olombelona, andro zay ankalazaina ny pahary, zay pahary zao rehetra zao dia ny fidy ny andro zoma ny silamo mba tsy hitovizana amin'ny jiosy. Ary izay koa ry ava-malala isany no anisan'ny antony ny alana tamin'ny fitandremana ny sabata mba tsy hitovizany kristianina amin'ny jiosy. Satria ny fitandremana ny sabata dia no heverin'ireo mpitary-pivavahana fahizay fa mahajiosy ny kristianina, koa dia aleo mijery andro hafa, dia izay nahatonga ny andro alahady ho andro ny fidiana ho an'ny kristianina. Izany rehetrarehetra zany dia voapirofo ara-tantara fa rehefa nanao ny réforme ry Luther sy Calvin, Luther anie dia pretra katolika ary nahita ny fahamarinana zay narahan'ny fiangonana katolika niala tamin'ilay tena hoe fahamarinana ara-baiboly, dia nanohitra ny fivavahana katolika ry Luther sy Calvin. Izany rehetra zany dia voasoratra ara-tantara, voarakitra ara-tantara fa ny anjarantsika ry mpiaino malala isany dia rehefa hanompo an'Andriamanitra ihany, rehefa hivavaka amin'ilay Andriamanitra marina ihany, dia aleo manaraka izay voambara ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra izay jiro sy fahazavana ny lalam-piainantsika, dia io ihany no nomen'Andriamanitra mba ho fototra sy orenan'ny finoana kristianina. Misy tokisy andiny izay amezantsika azy, izay voalaza ao amin'ny Tesaloniana faharoa, toko faharoa ka ny andiny 5:10 sy ny 6:9 ny tapany voalohany dia izao hoe, vakitika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe kotomoera tsara rahalahy, ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarana anareo, na tamin'ny teninay, na tamin'ny epistilinay, ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo sy hampahery anareo amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Ry mpiaino malala isany, aleo miverina amin'ny fahamarinana izay raketiny tenin'Andriamanitra, ary ny tombontsoa antsika dia isika manana ny baiboly voasoratra mazava manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana moa ny voalaza amin'ny Salamo 7:5 fa fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Engane izany tenin'Andriamanitra izany no raisitsika ampo raha nisy ny fanazavana izay nomena antsika teo momba ny hoe nahatonga ny andro alahady ho andro no hamasinina, dia miverena amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra izay raketiny soratra masina, satria fanilo ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ho tenin'Andriamanitra n'izany teny izany, ary ampitomboin'Andriamanitra ao am-pontsika hanazava ny fomba mampanahitsika ary hitarika antsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Andeha hivavaka isika amezantsika izao dinidinika izao. Sotranao izay tompo noho ny teninao izay nampahatsiaro anay, fa ny fahamarinan'ny teninao no tokony harahanay. Na misy aza fampianarana izay mety narahana hatramin'izay, ary no heverina fa ara-baiboly, kanefa dia nambaranao androany fa ny fivavahana izay araka ny teninao ihany no tianao mba ho arahanay koa.
mitahiany mpeny rehetra hanao fanandramana vaovao ary ny fanahinao no hanampy anay andray fanapa-kevitra tsara eo amin'izao fiainana izao satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy mivavaka izany. Amen. dia misaotra antsika rehetra indray ny amin'ny dinidinika izay ny rahantsika teto ripeny malalisany engany ny fanan'Andriamanitra ho anazava amintsika bebe kokoa ahafantarantsika ny sitrapony ary koa hanampy antsika mba handeha amin'ny fahamarinana. Dia mametraka ny veloma sy ny mandram-peona indray. Veloma tompoko. narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.